Ahoana marina ivoaka ve ny marina mahakasika ny raharaha Kongo iny. Nitsangana omaly teny anivo ny anteny miram-pirenena ny komity misahana ny fanadiadiana ho an'ny solombavambahoaka mahakasika ny raharaha vonomoka vahoaka izay nitranga tao Kongo iny. Aim-bahoaka no voakasika ity raharaha ity. Noho izany tsy tokony ho afabela ireo izay tompon'andraikitra mahakasika izany. Iza no nanomeny baiko, iza no nitifitra. Fantaniana andrasana valiny ao anatin'ny fanadiadiana avokoa izany. Ny fantaniana mipetraka ho an'ny rehetra izany hatreto dia ny hoe isy olona ambony ho tena tompon'antoka ve ho voasazy manoloana izao raharaha izao. Tao amin'ny tarazoka ihany mantsy ny fanadiadiana izay nataony teo anivon'ny mpitandro ny filaminana izay notarihin'ny sekretera jeneraly miadidiny zandarmeria mahakasika izao raharaha izao. Raha voalaza fa zandary no nitifitra dia nilaza ny teo anivon'ny SEG fa nisy polisy niaraka tamin'izy ireo nanao izany tifitra sy vonomoka vahoaka izany. Rary niarak'izany raha mijoro ny solombavambahoaka manoloana izao raharaha izao ka mitaky ny voany marina mahakasika ity raharaha ity satria vahoaka malagasy no natao vonomoka. Totsikatra ny fanaovana ambanin-javatra ny fanadiadiana ary hita ho sokajiny mpitondra tahaka ireo raharaha rehetra nafana teto amin'ny firenena io famonoana vahoaka io ka mitady ho ampanginina fotsiny tsotra izao. Azadiny fa efa nisy tranga tahaka izao ihany koa tany Ambovombe rehefa nikasa anangana tsena manara-penitra tao ny fanjakana saingy tsy noekeny olona tao an-toerana izany. Tonga hatrany amin'ny fitifirana ary nisy ny ainana fohy. Nolazaina fa mandeha ny fanadiadiana saingy nijanona sy tsy rentsony izany taty afara hoe atraizany raharaha nanao ahoana ilay prefet izay nanome baiko tamin'io sa ve tetikasa ny inga filoham-pirenena koa tsy maninona raha amonoana aim-bahoaka tahaka izany. Tsy mifanalavitra amin'izany ihany koa ity tranganseho tao Kongo ity. Ampolo maro ireo maty vokatry ny tifitra nataon'ny mpitandro ny filaminana saingy ny eny dia ny hoe ilay lehibe ny faritra aloha no nesorina tsy hitazona andraikitra eo anivon'ny raharaha-mpanjakana dia mipetraka ny fanontaniana hoe everin'ireo mpitondra ajanona teo ve iny raharaha iny. Mazava mantsy ny fanazavana izay nataon'ny solombavambahoaka tao an-toerana momba ilay fanadiadiana fa ny fanadiadiana ireo mpitandro ny filaminana no efa nandeha ireny saingy tsy nainoana valiny mazava hatreto fa ny an'ireo fokon'olona izay niaram-boiny mbola miantona eo anivon'ny fitsarana ny raharaha hatramin'izao. Hoy mantsy izy hoe tsika miteny zao dia mbola sy tafapetraka ny fitoriana na miplainte n'ireo victime ireo ao amin'ny tribunal de première instance ny Kongo. Ny antony dia tsotra, le mpiasa ao tsy mety mandray fa miandro toromarika avy eny amin'ny Tony Papan'Olalana ony na procureur de la République. Hatramintsika miteny zao niala tao Kongo le procureur rehefa nitranga ny raharaha fa 7 hatramintsika miteny zao mbola tsy niverana ny toerana izy. Miandro amin'ny tribunal eo foana isan'andro reo niaram-boinareo na ny avany maty na ny fianakavian'ny maratra dia zay tsara mpahafantarana amin'ny piraitandrazana ihany koa fa mbola sy tafapetraka le plainte hatreto na dia va constituer. Fantaniana maro no tonga ao an-tsaina amin'ny tranga toy izao. Tena natao fialofan'ny aran-tsindra azo lena tokoa ve ny rafi-pitsarana eto Madagasikara. Natao any tsara babem-bahoaka ihany koa ve ny fitsarana. Ary inona no antony andrasana toromarika avy amin'ny Papan'Olalana vao afaka raisina ny fitorian'ireo izay sisa tsy maty vokatry ny tifitra. Sanatria ve ho verimaina ny ain'ireo malagasy no toferiny mpitandro filaminana. Mazava izany ny fantaniana mipetraka izany hatreto dia ny hoe aiza ny valin'ny fanadiadiana izay nataony mpitandro filaminana izay notarihin'ny SEG momba ity raharaha ity. Tsy rentsony mantsy ny tohiny hatramin'izao. Azadiny ihany koa fa nifanipaka ny fanazavana izay nataon'ny SEG sy ny olona izay niaram-boina tao Kongo mahakasika izany. Raha nilaza ny SEG fa tany amin'ny tongotra ny tanjony sy nokinendry saingy tsy izany mihitsy no nambaran'ireo mponina. Hoy mantsy izy ireo hoe nanaovan'le zone rouge ambadika ao gendarme dia nandefa solo tegna 3 lahy ray aman-dreny ifampiraharaha mba hamoahana an'le dahalo dia ny fitahina zany ny vahoaka ary nisy filazana hoe asangany aby niary manareo magnantogna aty anareo magnantogna aty am'izay dia nagnantegna zany ny vahoaka fa hoe hamoaka ny dahalo dia nisy ihany le sommation. Nisy le sommation fa tsy raha fantatry ny aty moa zay hoe misy sommation na sasana am'izay dia raha nisy sommation dia nilefa satria sy mbola maheno pobasy firiny aty satria atany zone blanche taloha dia raha nilefa ny olo dia lasa am'izay ny rafale avy aty afara
rehefa be ny ripaka teo rehefa nangingigna tonga de nafindrany gendarme aria afaran'le materia lay zone rouge ary de nahita masony kabla tady voaly natao teo mihitsy ny vatategnako zao mba ilazana fa hoe tao agnatin'ny zone rouge no nahafaty an'reto olo reto fa le re olo sy ny antameny zone rouge mihitsy de police pénitentiaire gendarme zay niarany tifitra tamin'ny fotoana io de misy aza olo iasena hoe mba tahita raha maresadresaka dia voatifitra aby mazava izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona marony izany no tena tanjony ireto mpitondra ireto amin'ny vahoaka malagasy tsy vitany ampahoriana sy ampahantraina ny vahoaka fa anaovana erisetra sy vonomoka tahaka izany ihany koa avy eo saromana fotsiny amin'ilay hoe efa mandeha ny fanadiadiana dia any dia manjavona izany ka tena fitondrana ny fampiaro amin'ny ratsy izany ve no atao hoe fanjakana vonona ampiatra lalàna sy hitondra fampandrosoana vahoaka io anefa dia mbola sany laza indray ny fanjakana fa miasa momba ity raharay ity telo volana mahery izay no lasa saingy tsy mbola hita ny valin'ilay fanadiadiana anakelakory aza mandray andraikitra ny fanjakana fohy be ary manome tanana ny olombofidy raha mikasika ny raharay kongo hoy ny tatitry ny tompon'andraikitry ny serasera ny filoam-pirenena teo aloha ry narakotomanga raha ny vahiny tamina fahitalavitra tsy miankina iray taorian'io raharaha io ny tatitra moa ny tenany fa mipetraka ireo fandaminana ataon'ny tafika malagasy atramin'izao anefa tsy hita mihitsy io fandraisan'andraikitra io ezaina ampanginina fotsiny tsotro zao aza no tazana amin'ilay raharaha ny zava-dehibe aloha dia mirahina ny solombavam-bahoaka ikaroka ny marina mahakasika indra raha iny vokany lany teo anivony anteny meram-pirenena omaly fa 5 ny volana novambra 2024 ny tolom-pe-kevitra laharana aotraotra telo tsipika 2024 PR mikasika ny fananganana ny voamera-panadiady ilay toedraraha ny seho tao ikongo ny 7 ny volana aogostra 2024 iny izay nafatesana olona 30 mahery sy naratra maro naneo izay fa tsy afaka ny tompo-teny fantatra na teo aza ny fidinana ifotony nataon'ny solombavam-bahoaka ka ny fampiresaka tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokazina ka nilaza ho manana ny marina izany indrindra no antony ananganana io voamera-panadiady io dia ny mba ikaroana ny marina makasika itoedra raha io ary mba tsy hiverena ny zavatra toy ireny intsony ary fangatahany vahoaka ny kongo ny fianakaviany maty ny malagasy piraitany razany tanjona ny fahafantarana ny andraikitry ny tsirairay tao anatin'ny raharaha sy ny tsy hiverena ny zavatra tahaka ireny intsony satria sarobidy tsy ambony ny aina amin'ny malagasy hoy izy tokony irahina amin'io ihany koa ny vahoaka malagasy mba tsy anjakany ireo miseho tsy maty manota eto amin'ity firenena ity ka andatsakaina ny piraitan-drazana fahatany tahaka ireny isan'ny mampametra-panontaniana ihany koa mantsy ny hoe nisy teto andreny vohitra ny kasa amony ny be ny tanàna ny faranerinano teo taorian'izay dia ny rarakopana ny fanamelohana amin'izany fikasana amony izany fa ireto vahoaka ny kongo be dia be ny maty noho ny tifitra nataon'ny mpitandro filaminana aiza ny fandraisan'andraikitra sy ny fanadiadiana izany no antony fananganana ity voamera ity ary any an-tanana ny malagasy piraitan'ny razana mba irahina amin'ireo solombavam-bahoaka ireo anao ahoana izany ny toyiny izaka ny sazy avy araky ny lalàna ve ireo zay rehetra voasikazy ho fositra mivantana na ankolaka ka nahatonga ny zavadoza nandripahana olona tao ikongo iny fa ahoana mariny ahoana mariny